Ny fisamborana sy fanenjehana atao amin'ny Ramatoa Saondra Malala Marie Michel solombavambahoaka voafito tao amin'ny distrikan'ny Fianarantsoa voalohany, ministra teo aloha sy mpitsara grady voalohany dia manao zao fanambarana izao izahay avy ato amin'ny vondrona sika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina. Misy zavatra hita sy tsapa ary fantatra fa tsy manaraka ny lalàna velona zay iainana eto amin'ny tany sy ny firenena ny fisamborana Andramatoa Saondra Malala Marie Michel. Mikasika ny andraikitra amin'ny maha-ministra teo aloha azy raha ohatra ka izay no isian'ny fanenjehana dia mazava ny voalaza ny lalam-panorenana fa ny haute cour de justice no afaka manao an'izay raha ohatra ka misy taratasy mazava tsara fanenjehana zay mivoaka avy any amin'ny procureur général suprême dia alefany aty amin'ny antenimieram-pirenena dia miroso amin'izay fanadihadiana zay miafara amin'ny latsabato ataon'ny solombavambahoaka. Tsy misy anefa zany ary tsy fantatra ny antony mahatonga ny fanenjehana na tena ao anatin'ny asa zay nosahaniny amin'ny maha-ministra azy dia mbola tsy fantatray hatreto satria ny avoka zany dia mbola tsy tafarisaka aminay mikasika ny fiampangana Andramatoa Saondra Malala Michel. Raha amin'ny mahasolombavambahoaka azy indray no jerena dia mazava fa manana immunité parlementaire ny solombavambahoaka zay voafaritra amin'ny andiny fahatelo amin'ny fitopolo amin'ny lalam-panorenana. Zava-misy anefa dia misy ny fanambarana nataon'ny filohan'ny antenimieram-pirenena sy teny Randrianasolon'ny Aiko fa nisy ny fivorian'ny birao maharitra zay nanapahana hevitra amin'ny fanesorana an'izany immunité parlementaire ny honorable Saondra Malala Marie Michel zay. Amiko amaha filohalevitra fahafito ato amin'ny antenimieram-pirenena ny tenako dia anisany tsy naheno no tsy nandre ary tsy niatrika an'izany fivoriana zay nataon'ny birao maharitra izany. Rehefa nahita n'io fisamborana io aho dia niantso an-telefona ny filohan'ny antenimieram-pirenena dia nilaza izy fa nisy ny fivorian'ny birao maharitra ary nisy ny fiantsoana an-telefona fa tsy azo antso aho satria tany distrika zay na voafidy aho. Dia niangavy moa aho ny fanatrika aminy dia nilaza izy fa mbola nitoliara dia ataoko angamba ny fahatongavany dia afahanay miroso mijery marina ny tena zava-misy hoe iza no nangataka nanao fangatahana hanaisitra an'izany immunité ny honorable Saondra Malala Marie Michel zay. Dia iza ireo birao maharitra ny vory ary tamin'ny oviana. Dia ataoko angamba sarotra ny ilaza mialoha satria mbola tsy nahazo valiteny mazava amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny tenako dia miandry ny fifampiresahana ny fanantonana mivantana aminy hanamarina ny fisian'izany na tsy ny fisian'izay. Fahatelo amin'ny maha-mpitsara grady voalohany Andramatoa Saondra Malala Marie Michel dia mazava fa misy koa ny ordonnance 2005-005 momba ny sata amin'ny fehin'ny mpitsara ary ny andiny ny faha 12 sy 500 sy 13 sy 500 amin'ny code de procédure pénale araka ireo lalàna ireo dia milaza fa ny procureur général de la cour suprême ihany no afaka manendry mpitsara mitovy laharana aminy farafaharatsiny hanao ny fanenjehana. Ny zavatra misy anefa dia policy économique no manao an'izany fanadihadiana an'izany mpitsara grady voalohany zany. Zany rehetra zany dia midika fa ao anatin'ny fandikan-dalàna tanteraka ny zavatra miseho sy zavatra hita amin'izao fanenjehana Andramatoa honorable Saondra Malala Marie Michel zao. Koa eto zahay dia manao antsoavo matetika ary tsy mitsahatra mamerimberina an'izay satria ny zavatra lazaina rehefa miteny zahay ny fandikan-dalàna toy izao dia lazaina hoe
tsy tokony hisy maty manota ny eto amin'ny firenena. Manaiky zahay ny tsy fetezana mety nisy tamin'ny fitondrana zay nisy anay. Fa raha ohatra ka tena tsy maty manota marina no fongorona eto amin'ny firenena, misy ihany koa neny tsy maty manota talohan'ny fitondrana zay nisy anay. Ko maninona re raha ohatra ka tena tsy maty manota fa tsy valifaty politika na fanenjehana ara-politika no atao, dia fongory daholo ireo zay manana dossier tsy ara-dalàna ary tsy maty manota eto amin'ny firenena. Fa tsy jerena fotsiny hoe tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina ihany no nisy nanao fahadisoana no tsy mety, fa nisy ihany koa ny fitondrana teo aloha nanao an'izany. Raha tamin'ny fitondrana teo aloha dia misy dossier maro tonga taty amin'ny anteny miera-pirenena, mbola tsy nivoaka hatramin'izao reo dia andrasanay ny fanatanterahana an'izay, ny voahan'izay ato amin'ny anteny miera-pirenena raha ohatra ka tena hoe famongorana tanteraka ny tsy maty manota no atao. Koa manao antso avy zahay amin'ireo mpitondra fanjakana mahefa fitondrana mijoro amin'izao fotoana izao. Heverinay fa tsy mitondra fitoniana eto amin'ny firenena ny fifanenjehana sy ny vazansy politika. Alaina ohatra foana ary teneninay raha ohatra ka tena hiditra amin'izany fanavaozana marina izany tsika eto amin'ny firenena, dia tsy misy afa-tsy ny fifamelana sy ny fampihavanana tena izy no iaingatsika. Mba tsy hiveremberena ny zavatra ohatran'izao. Iza moa ny hamantatra ny ampitso sy ny afaka ampitso? Tsisy afaka mamaritra ny mahalala an'izany ankehitriny. Dia zay ve no ifandimbiasana amin'izay mandray fahefana eto amin'ny tany sy ny firenena? Dia rehefa miala ny teo dia tonga ndray ny manaraka, dia hifanao an'izay hatramin'ny oviana. Nefa samy vahoaka malagasy tsika fa nataon'Andriamanitra iray ato anatin'ity firenena ity. Koa dia miangavy izahay mangataka izahay mba tsy tokony hatao ny atsonjay sy ny fanenjehana ary ny fanimbana olona, satria maro ny milaza hoe reo aneny nataonareo teo aloha koa. Ekena raha ohatra ka misy zany tsy fetezana zany, dia manaiky izahay fa tsy zay no modely tsara matonareo milaza hoe fanavaozana no hoentiny eto amin'ny firenena, dia avelao zay ratsy nataony taloha havalona, fa mitondrasa zava-baovao hahafahany malagasy rehetra mitondra ny anjara borikiny amin'ny fanasoavana an'ity firenena ity. Zahay indray dia tsy milaza hoe miaro fotsiny ihany zay manao tena hadisoana rehetra, fa rehefa tena hiapanga sy handray fanapahan-kevitra henitra amin'izay nanao hadisoana, dia avoahy daholy ny dossier rehetra, fa tsy hoe rehefa fitondrana ty no miova dia lasa anjely tampoka ireo zay nanana dossier rehetra taloha tamin'ny fitondrana ny fanesy teto amin'ny firenena.